Cybercafé iray ihany no misy eto Vangaindrano, ary zato ny minitra ary azo isaina amin'ny tanana ireo mahafeny internet. Zava-baovao tanteraka ho an'ny ankamaroan'ireo tanora raka izany ny manodidina ny solosaina fa indrindra ny internet. Mampiasa ordinateur aminay tsy maksy dia misy fianarana azy loatra. Mizaha sahaizana party aty anazy. Samla fantatro ny internet. Tsy fantatro koa iza ordinateur za. Hitanao moa izay ty zavatra ambanivolo be, na informatique zany dia vahina aminay misy zany. Ankavitsiny ireo mahalala. Ny ordinateur dia solosaina. Ohatra hoe ireny kitikitiana manao ohatran'izany ireny. Ohatra ny télé ihany izy fa misy naman'izany eo. L'internet shalany hoe USB. Amin'ny ordinateur fampiasana azy. Ampiasaina amin'ny fifandraisan-davitra. Neny mahay mikitika ordinateur. Ny internet dia ohatrany hoe any ampitany olona dia ohatrany hoe aty Antananarivo na aty eto Vangaindrano dia afaka mifandray aminazy. Ho an'izy mirahalahy ireto ao amin'ny kilasy voalohany, matematika ny tena ilana ny internet, anampiana ny fahalalana azy tany am-pianarana, anomanana sahadin'ny baccalauréat. Tena amin'ny internet eo ahitana typena exercice maro be. Ny sokafako teo zany dia juste hoe mitady exercice matematika na première. Dia hitanao algèbre, exercice numérique sy ny izay tadiavina rehetra dia hitao théorème Thalès, trigonométrie da tena ilaina mihitsy satria maro be zavatra tsy fantatra dia raha mahita anazy tena maro zavatra fantatra tena. Ary izy aloha tena hoe ohatrany magnampy amin'ny fianarana koa izy satria hita fa tena hoe mitady anao dia ambarany eo le exercice tadiavinao dia. Ho an'ny fikambanana fitia sy ireo niara niasa tamin'ity tetikasa projet numérique fanomezana fafana mampiasa internet aingam-pandeha ity ny farana teto Vangaindrano izany. Hitovy lentany tanora rehetra eran'ny Madagascar ka androany anjara ny faritra Atsimo Andrefana district amin'ny Vangaindrano no mamarana izany fandraisana izany accès à l'internet izany. Manolotra anareo ankafaliana sy ampitiavana izany accès à l'internet izany. Ny fikambanana fitia izay nitsirinin'ny hevitra ny orinasa Orange Madagascar sy ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar no nanoana ara-pitaovana tamin'ny fanolorana ireo solosaina miisa efatra efa misy ny connexion internet Haut Débit miaraka amin'ireo kojakoja mifanaraka amin'izany ary ny coach multimédia anara-masy sy ampianatra ireo tanora amin'ny fampiasana izany. Amin'ny maha orinasa tompona andraikitra mandraiky ny andraikitra ny Orange Madagascar dia ny Orange Madagascar kosa no mandray an-tanana ary manome maimaimpona ny connexion internet mandritra an'izay telopolo izay ihany koa. Ny ministera ny tanora sy ny alavolo kosa no nampiatrano. Teto Vangaindrano no natanterahana ny lanonam-pamaranana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fitokanana ity ivitoerana faharoa amby roapolo no mena maimaimpona internet aingam-pandeha mifanahaka amin'ireo fitaovana raitra. Tompona andraikitra maro no nanotrina izany.